Nangarako dia aloha dia classe de 5e. Olako zany raha ohatra tonga ny fadim-bolana dia megnamegnatra aho mandeha mianatra sady tsy mifantoka amin'ny fianarana moa ndraindraiky dia sy mandeha mianatra mihitsy. Raha ohatra ao an-tranoko eo zany dia mitokatokana sy miaraka amin'olo maromaro. Tany am-pianarana nitranga ny fadim-bolana tamin'ny voalohany nefa megnamegnatra eo nilaza tamin'ny mpampianatra efa zavatra tsy maintsy sedraina vahoaka izy. Olana misy aminay aty zany mbola maro zany fitanana ny fady aty da sarotra be. Da raha ohatra efa manambady koa da sy afaka miara-matory amin'ny vadi-tegna tegna satria paoziny maloto zany da lasa voahilikiliky. Da raha ohatra mikarakara miresaka fikarakarana sakafo koa da sy afaka mikarakara sakafo satria sady mifindrafindra amin'ny sakafo regla. Nandrosika nagnano fanjairana an'ilay salaka zany da olana hita misy agnatin'ny faritran'ny commune anay. Matetika zany sy mandray anjara ny vehivavy amin'ny resaka fampandrosoana lavantany misy fadim-bolana. Noho ny mampiasa ny salaka amin'izao amin'izay aho sy manana olana koa satria sy miboaka ambadika koa ny fadim-bolana.